Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famtinana ny lesona isika amin'ity an'ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka nandray ny teny nandritra ny herinandro iny engane mba hitoetra ao anatintsika tsirairay avy mandrakariva izany. Lohandirantsika ny amin'ny famtinana ny lesona ho an'ny lehibe dia vavaka isika. Ianay tsara Andriamanitra atolotra ianao ny terany lasa ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay satria mbola tombontsoa lehibe indray no anananay miaraka aminao eto. Aoka tompo ianao hitoetra aminay ary ny teninao izay horaisinay koa dia hitombo avy roa eny, avy folo eny amin'ny fiainanay ahafahanay mitoetra aminao sy vavolombelonao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe izay mivoaka avy ao anatin'ny olona. Ny tsenjery dia marika 7:5 manao hoe fa tsy ny zavatra eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Amen. Manetsika dihevitra matetika manko teo amin'ny Fariseo sy Jesosy ny resaka lova-tsofina. Mikosoka voam-bary tamin'ny tanana amin'ny andro sabata ary misakafo tsy manasa tanana ary manokana zavatra ho an'ny fanompoana an'Andriamanitra mba hisakanana ny hafa tsy hisitraka an'izany. Tsy mikasika jentilisa ihany koa na hoe miara-mihinana aminy izany rehetra izany dia anisan'ireo fombafomba mampanao nisy tamin'izany. Maro sady samy mihafa tokoa ireo lova-tsofina izay nahatonga ny fivavahan'ny Fariseo ho sarotra sady tsy araka arahana ihany koa. Noho ny lovan'ny tsofina dia nanjary miparitaka mpitarika jamba mihitsy ary izy ireo. Andidin'ny fidinan'ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny olona ary nandritra ny herinandro isika dia nijery ny mahakasika an'ireo olana ny fanaon'ny olombelona, ny lovan'ny tsofina ihany koa sy ny jentilisa ary ny mahaserasera ny fanaon'ny olombelona. Raha mahakasika an'ireo hoe olana nasehon'ny olombelona dia nalaintsika marika 7:5 ilay manao hoe ary hoy koa izy taminy hay tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandrimanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Nandidin'ny mpisorona anadio ny tenany amin'ny rano Andriamanitra alohan'ny hanaovan'izy ireo fanompoana amin'ny fitoerana masina. Nentany-ka fanapo be loatra ny Diosy dia rehefa avy eo nefa dia nanitatra an'izany didy izany izy ho an'ny olona rehetra mba hisorohana ny fiparitahan'ny loto. Ny tanjon'ny fanontanian'ny mpanorata-dalàna sy ny Fariseo dia niara-ponifoana fa tsy mitanjana ny didy Jesosy saingy nifototra tamin'izy ireo ny fanontaniana. Nitanjana ny didy tokoa Jesosy ary izy ireo nanjavaka nanolo an'izany tamin'ny fanaona. Ohatra ihany koa raha nanokana zavatra ao an'Andriamanitra izy ireo, trano ohatra dia afaka misitraka an'izany mandra-pahafatana saingy tsy afaka mampiasa azy ho an'ny amin'ny tanjona hafa toy ny hoe fanampiana ray aman-dreny izany ohatra. Hitantsika amin'izany fa maro ny zavatra rehetra izay nitarin'ireto Fariseo sy mpanorata-dalàna ireto. Anisan'izany koa ilay hoe ny mahaloto sy ny tsy mahaloto. Ny hena masina avy amin'ny fanatitra dia manjary maloto raha voakasiky ny olona maloto araka ny fomba izany. Araka ny fombafomba Fariseo dia nitarina ao amin'ny sakafo rehetra mihitsy izany hevitra izany sy amin'ny olona mety maloto ihany koa na tsia. Tsy momba ny sakafo azo hanina na tsia ny fanontaniana mipetraka eto fa mahakasika ny fomba hihinanana azy. Izany hoe amin'ny tanana voadio, voasasa na io ihany koa tsy voadio na tsy voasasa. Noho izany raha tsy manasa tanana araka ny fomba ianao dia maloto ny sakafo hohaninao izy ary nasehon'i Jesosy mazava tsara nefa fa tsy lasa maloto ny sakafo madio raha mihinana an'izany tsy manao ny fombafomba mahazatra tsy akory izy ireo. Fa ny tena mandoto ny olona izy dia avy ao anatiny, avy amin'ny fanerentsika sy ny eritreretintsika amin'ny fahahotantsika. Niezaka mandrakariva ny tompontsika manazava tena votoatin'izy ireny fa matetika ny fiheverana dia fiheverana izay ety ivelany ihany. Araka ny fomba ihany koa dia nijeran'ilay resaka amboa kely isika. Tsy afaka mikasika jentilisa ny jiosy na ihany koa tsy afaka ataony ihany koa ny miditra ao an-trano jentilisa ary indrindra ny miaraka misakafo aminy.
rehefa niresaka tamin'ny ilay vehivavy Grika Jesosy dia toa nanohana ireo fomba ireo. Tsy afaka manasitrana ny zanakao vavy aho izy satria mpanompo sampy ianao. Jiosy ihany no sitraniko. Ao amin'ny filazana io dia ny Jiosy ny zanak'Andriamanitra ary mpanompo sampy no ilay amboa fiompy ao an-trano zany. Noresahan'ilay vehivavy ireo teboka ao amin'ny afa-tsy Jesosy ka nifikiriny tamin'ny finoana zany ary naresy lahatra an' Jesosy tamin'ny ady hevitra nataony. Ny tiany Jesosy ho navoaka dia ny finoan'ity vehivavy ity hoe hatraiza ny finoany mba azahoany ny famindram-po avy amin'i Jesosy. Izany ihany koa no takiany Tompo amintsika, hatraiza ny finoantsika mba ahafahantsika mandray an'izany fahasoavana izany. Teo ihany koa ilay sofina malady. Avy any Tiro dia niny vily lalana ny alan'ny Galilea Jesosy tamin'izany no nanana fotoana niarahana tamin'ny mpianany. Rehefa tonga tao Dekapolisa nefa dia nisy nitondra olona hositranina izy. Entiny teo anilana izy ary fomba hafa no nampiasain'i Jesosy hanasitranana azy. Tamin'izay nataony dia nomeny Jesosy fahafahana anio ny finoana io lehilahy io fa afaka manasitrana azy izy. Vokatr'izany dia maro ny talanjona tamin'i Jesosy. Nahoana nefa Jesosy no nisento rehefa niteny hoe maladia, afaka mandray tsara an'ilay marenina ary niteny Jesosy no teny reny voalohany saingy nieritseritra andreo izay nandray izy rehefa tsy iainy ny teniny na andray ny hafany. Teny Jesosy tokoa vonona iainy ny hafany ny sofintsika ary andray koa ny fitarainan'ireo izay mila mandray teny sahaza avy amintsika tsirairay avy. Zava-dehibe ireny lesona nosotomintsika ireny kanefa raha mandalo fotsiny ihany dia tena tsy misy dikany. Ity lahatsoratra Madamo Moïty ity no ndeha hamaranantsika azy manao hoe tsy mahasoa antsika ny mihevaeva amin'ny alon-drano tarihin'ny lova-tsofina sy ny fitaka feno fieboieboana. Antsoina hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ka aoka isika hitsangana ary hazava. Tsy misy fotoana ho laniana amin'ny resabe ireo izay manana fahalalana ny fahamarinana toy ny ao amin'i Jesosy dia tsy maintsy ho iray amin'ny fo sy ny tanjony, tsy maintsy esorina ny fahasamihafana rehetra ary tsy maintsy miara-miasa eo ambany fitarihan'ny loharan'ny fiangonana, membra ny fiangonana. Aoka hitsangana sy hazava ireo izay manana fahalalana sy fahamarinana ary izao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Asandrato ny feonao tahaka ny any Anjomara, tsy simbaina intsony ny fahamarinana raha aoka ny fanahy iantso mafy amin'Andriamanitra velona. Iriko tokoa izany mba ho tanteraka aminao ary ny fanahy masina ny anovo hery antsika mandrakariva. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay Tompo mba ho lesinao fiainanay tokoa ny izany amin'ireo fombafomba izay tananay tokoa ka lasa lehibe, raisinay lehibe mihoatra noho ny teninao azy. Aoka izay hanana fandeferana ihany koa sy hanana fandinihana avy amin'ny fanahinao ka aoka ny teninao no lohalarana amin'ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen.